Tompoko klasy tompoko vavy ankafaliana trany no itsidihana ny tokantranontsika amin'ny ity aliny 20 novambra 2024 ity. Miarabantsika isam-baravarana ary faly manasantsika indray anaraka ny fandarana Resaho Aloha eto amin'ny télévision MBS. Fantatritsika fa ao anatin'ny vanim-potoana famolavolana ny teti-bolam-panjakana isika ho resantsika izany rehefa avy eo. Ho resantsika ihany koa ny makasika ny raharaha any États-Unis amintsika miteny zao fa iroso amin'ny famindram-pahefana ny filoha teo aloha Donald Trump sy Joe Biden izay lany andrenjato vonisano manolotra amin'ny fandarana Guy Maxime Galaiseno miarabana tompoko. Miaraba tompoko. Araky ny efa natsidiko teo dia iroso amin'ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana isika eto Madagasikara. Fantatritsika fa ny lalam-panorenana na ny constitution amin'ny article fa 570 sy ny 720 izay makasika ireo andraikitra ho an'ny solombavambahoaka sy ny lolo Madagasikara dia voafaritra izany lalam-panorenana izany ny fivoriana ara-potoana izay atao andinihana manokana ny teti-bolam-panjakana dia ny volana oktobra zany. Ndrainjato araka ny fantatritsika dia natolotry ny gouvernement eo anivon'ny antenimera rotota ny volavolan-dalàna fahenina ambin'ny folo bara 2024 momba ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2024. Ina no azo ambara ety am-piandohana. Sika moa tamin'ny fandarana andininy fahenina de efa nitsidika na mahava ny amin'ny hoe inona ny dingana atao manoloana ny famolavolana n'izany teti-bolam-panjakana izany. Inona ny azo ambara indray androany? Ny ambara moa zany dia tsy maintsy jerentsika avy hatrany hoe inon'ireo foto-kevitra kapobeny izay hoentiny ity lalàna fitantanam-bola taona 2024 ity. Ary izany lalàna fitantanam-bola zany raha ohatra ka jerena amin'ny ambangovangony dia ahitana fa mazava loatra ny fanarenana ny toekarena zany ny tena jerena ao anatin'izay. Teboka maromaro no hoentin'ity gouvernement ity zany mijery an'izay fanarenana ny toekarena zany dia ho voasantsika tsirairay eo zany arakaraka ny fahafahantsika manao an'izany fa heverina fa mba zavazava amin'ny mpiaino zany sy ny mpijery ny momba nyity lalàna ny fitantanam-bola ity. Avy hatrany dia any amin'ny dépense no resantsika Guy Maxime Galaiseno. Ny dépense zany dia fantatritsika fa mitetina hatrany amin'ny 11 420,2 zany hoe milliards d'ariary zany. Io 11 420,2 milliards d'ariary io zany no entina anabeazam-bo ny toekarena malagasy sy ny zavatra rehetra tokony atao eto amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary anjarantsika no manentana ny vahoaka mba ahatsapa-tena fa tompony tsy mangatakatiny izy ao anatin'ity lalàna ny fitantanam-bola ity. Satria raha ohatra ka ny fitsinjarana rehetra ny adirin'ny fampidira-ketra izay yankinan'ny dépense moa zany satria izay natao hoe grands équilibres eo amin'ny fomba fandrafetana ny lalàna ny fitantanam-bola dia fantatritsika fa isika vahoaka zany no mitondra ny anjara biriky lehibe indrindra amin'izany atao hoe fampihodonana ny firenena zany. Ny TVA zany ao anatin'ity lalàna ny fitantanam-bola ity dia 1256,9 milliards d'ariary. Ohatra no enjakenjantsika kely ny chiffre satria mba hahafahantsika milaza hoe indrindra finareo mpianatra eny Akato zany sy ny mpianatra ekonomia any amin'ny sehatry ny ambaratonga faharoa sy ny miakatra rehetra iny zany dia be fanontaniana mihitsy mikasika ny hoe ahoana moa nareo tsy dia mba manome chiffre loatra ny chiffre lazainareo tsy mba azavainareo hoe ahoana ny tena dikany sy ny etsetra dia elatsiny zany ho an'ny olona profane zany izay ho sairanitsika kely anakatra n'le dikan'le atao hoe chiffre eto amin'ity fanazava-kevitra rehetra atao ity. Fantatritsika fa ny TVA dia isika enao isika menakavy 520 tapitrisa mandoa TVA na olona
vao teraka androany aza de efa mandray TVA izy satria nandoavana vola tany amin'ny hôpitaly tamin'ny fitsaboana azy ny vidy fanafody sy nandraisana azy rehetra teto ambonin'ny tany manomboka any amin'ny lambanjaza ny kosy sy ny etsetretsetra de efa nandray anjara zany a le zazamena vava am'izay lafin'izay dia io zany ny adirin'ny TVA zay alohantsika menakavy amin'ny taona ho avy io 1256.9 milliards d'ariary ary raha miaraka amin'ny io ny ambony indrindra ny fitsinjarana rehetrretra raha miaraka amin'ny irsa zany satria zay ko ny fandraisana anjaran'ny vahoaka malagasy zany a ny dikan'ny irsa de hoe impôt sur les revenus salariaux et assimilés ny pitsopitsony rehetra mpiasika ny karama sy ny etsetra zay borin'ny fanjakana zany a amin'ny karama zay raisitsika zay déclaré ny olona déclaré eto Madagasikara dia latsaka kely ny 1 million ny olona déclaré eto Madagasikara ary ireo zany a de manome hatrany amin'ny 444 milliards d'ariary ary raha tambatra zany zay vola hoentin'ny vahoaka malagasy a eo amin'ny fanentanana ny toekarena amin'ny ankapobeny zay zany a de mahatratratra ny 1700 milliards d'ariary ary fantatritsika fa raha atao ny salanisa amin'ny ankapobeny amin'izay fandraisan'ny vahoaka malagasy anjara amin'ny fanentanana ny toekarena eto Madagasikara dia 45% 5.7 ny toekarena ahodiny eto Madagasikara zany ny sahanasa rehetra ahodiny eto Madagasikara de ny vahoaka malagasy ny manao azy alao zany mba hazava zany a satria zay foana moa no mahatonga ny fandrabirabiana ny vahoaka malagasy hoe vahoaka malagasy kamo be tenda tsy de manao anina firy betsaka lavitra no ny impôt per capita tamin'ny vanim-potoana sasany zany a no andraisan'ny vahoaka malagasy anjara fa ino moa no foanan'ny général Ramanantsoa le hoe etry isanda zany tamin'izany fotoana zany a dia ohatrany hoe ny fametsinytsika tamin'ny lafin-javatra rehetrretra iny zany tsy navitan'ny président Tsiranana asiny fa ny responsabilisena zany hoe nampandraisana andraikitra ny vahoaka malagasy a manoloana ny adidy tokony atao eto amin'ny firenena fa nympom-pirenena zany iny fa ny tena nampidonan'ny président Tsiranana ny firenena malagasy tamin'izany a ny royalties nazato omeritra tosika sy ny fipetrahany tafika frantsay tany andrakaka tany de Gaulle ary nanana ny état-majorny moa ny tafika frantsay a teto Andohalo tamin'izany fotoana zany a io misy ny trano ipetrahany état-major lehibe ny état-major malagasy io zany a eo Andohalo io ambanin'ny OTME zay zany a no zava-nisy tamin'izany fotoana zany fa amin'izao fotoana zao zany a de mihoatra ny impôt per capita ny fandraisana anjara ny vahoaka le olona rehetra manan-karena tampoka eto Madagasikara reo zany le olona hoe mahazo marché public reny mantsy ny tena mampanankarena tampoka eto Madagasikara ny olona mahazo marché public eto Madagasikara tsy mitondra fa 131 milliards.6 ariary zay ny fandraisana anjaran'ireo olona mahazo tombontsoa be mihevosa amin'ny fanjakana malagasy a miainga amin'reto vola voavory amin'ny vahoaka malagasy reto ary ny olona mpanankarena mpanefoefo zany eto Madagasikara reny no angalana hetra amin'ny revenu zany impôt sur les revenus zany a de tsy mitondra fa 633 milliards ary ny plus-value zany amin'ny plus-value immobilière zany hoe ny vola azo ambony apanga amin'ny fananganana trano sy ny fanorenana ireo zavatra resahana hoe tokony atao be dehibe eto Madagasikara tsy mitondra fa 5 milliards d'ariary dikan'izany de ny chiffre miteny ho azy a fa tsy tokony no hovasopasoko zany a ny vahoaka malagasy manoloana ny adidy tokony atao eto amin'ity firenena ity resahantsika moa fa ny tetibola 11 000 milliards tamin'ny taona lasaka ny LFR de 9 000 milliards zany hoe eo amin'ny 20 zany a no fisonotry ny tetibola ampandaniny zay aloha zany a amin'ny ity taona itsahantsika araiky amin'ny 20 sy 21 ity tsy voalazanao teo ny impôt synthétique zay fantatritsika hoe ny etra tambatra de anisany ihany koa raha 570 zay voalaza zay a raha miampy ny etra tambatra mety tafakatra hatramin'ny 770 hatramin'ny 500 mihoatra ny fandraisana anjara ny vahoaka malagasy amin'ny famorinana ny tetibola mpanjakana satria azadiny vorina aloha io vola mpanjakana io zay vao entina ampiasainy zany a tsara ho fantatritsika zany tompo klasy tompo vavy fa ny
ny tonony no voalazantsika teo fa toy ny ahoana ny mahakasika ny famorina azy andrenjato satria tsara ny alalany malagasy an'izany tsara koa ny alalany ny solom-bavambahoaka satria dia anisany asa goavana andrasan'ny isaky ny distrika azy ireo ny miaingany amin'ny famorina sy ny fanatanterahana andrenjato. Ny famorina azy io zany dia heverin'ny fanjakana fa isy tetika manokana zany ahafahana manentana ny raharaha mpamoriketra eto Madagasikara ary tafiditra amin'izany ny fandraisana anjarany hatrany fotony zany. Rehefa miresaka fotony moa tsika dia fokotany zany ny tokony ho resahana amin'izay lafin'izay zany ny fokotany commune fokotany commune district miakatra makany amin'ny isan'ambaratongany. Fa fantatritsika moa fa io le mampimenimenina mpanohitra amin'izao fotoana zao hoe mbola tsy feno tsara ny antanatohatry ny vondrom-baoaka itsinjara-pahefana eto Madagasikara, noho izany tsy tokony atao ilay fifidianana amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra ho avy zao. Ary marina mihitsy zany satria rehefa jerentsika ny fomba pitsopitsony rehetra ahafahana manao an'ity raharaha ty zany dia tsy maintsy misy lalàna fehizoro be dehibe tokony ajoro ny fanjakana manomboka eto raha ohatra ka ny fikasan'ny fanjakana amin'izao fotoana zao zany no resahana amin'ny ahafahana manentana ny toekarena amin'ny ankapobeny. Raha tsindratsindragniko le zany hoe ny fepetra manokana mesure incitative zany amin'ny famoriketra eto Madagasikara dia fantatritsika zany fa tsy azo ataotao foana satria lalàna amin'ny fitantanam-bola ty araka ny voalaza ny 270 ao amin'ny constitution zany dia tsy maintsy misy lalàna fehizoro zay arafitra mikasika an'izay endry zavatra rehetra zay. Dia fantatritsika ihany koa fa ny renforcement zany hoe ny fanentanana ny tontolon'ny fambolena amin'ny ankapobeny sy ny fiompiana mba azo vokatra tsaratsara kokoa dia misy pitsopitsony be dehibe zany ary tsaratsara kokoa raha ohatra ka afaka manao zany tsika eo amin'ny fanentanana ny vahoaka mba hiditra amokatra ka tsy kiresadresaka fotsiny no atao zany manomboka zao fa mba misy lalàna fehizoro hoentina mandeha amin'izay dia hifampitsarana iny. Ary ny voalohany amin'izany dia ny fampiarana ny article 140 eo anatin'ny lalam-panorenana zay milaza fa tonga amin'ny fotoana ametrahana ny fond de solidarité nationale. Ary io fond de solidarité nationale io zany dia ny fanjakana no manentana azy fa ny fampiarana azy zany satria ny fampiarana azy rehefa mipetraka io dia lasa tonga ho azy le décentralisation budgétaire zany na décentralisation financière zay tokony atao eto Madagasikara amin'izay lafin'izay dia tsy maintsy hatrany amin'ny fokotany io zany hoe tokony hokitihana hatramin'ny lalam-panorenana satria ny lalam-panorenana mbola tsy mamela any amin'ny article 152 ao amin'ny lalam-panorenana dia milaza fa azo atao ary tokony hozay no izy fa ny fokotany no fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara ary ny fokotany no mamolavola mandray anjara amin'ny famolavolana ny programme nasan'ny commune. Nefa moa tsisy manatanteraka zany satria lasa subdivision administrative ny fokotany dia ny district no mife azy zany amin'izay lafin'izay faravaratsiny dia ao anivon'ilay commune dia tsy mandeha zany zay satria tsy mifameno ilay déconcentration sy décentralisation dia mila alamina zay dikan'izay mila miditra makany amin'ny fanamboarana ny constitution zany tsika amin'izay lafiny rehetrarehetra zay. Eo ihany koa moa ny araky ny eritreritry ty lalàna fitantanam-bola ty ny amin'ny hoe fanatsarana sy fanadiovana ny tontolo ankapobe ny fitrandrahana ny harena-kibon'ny tany eto Madagasikara tafiditra amin'izany zany ny volamena sy ny vatosoa zay ananantsika be dehibe zany lafiny rehetrarehetra zany. Zany koa zany dia mbola mila lalàna zany ary tsy lalàna manokana zany zay miteraka disadisa be moa amin'izao fotoana zao fa tokony ho lalàna loi spéciale zany hoe misy farafaratsiny zany fivoriana manokana misy fandiniana manokana parlement mandinika an'izay lafin'izay ary ny fandiniana an'io
de tokony hoentina ny fotony ifampiarana zany hoe farafaratsiny zany tsika manana inventaire ny atao hoe raha resaka volamena aizava mipaosina volamena eto Madagasikara de ireo paosina volamena reo zany tokony delimitena ary rehefa delimitena zany reo paosina volamena reo a dia misy étude international zay tsy takatry ny arenan'ny Madagasikara ny manao an'izany a farafaratsiny tsika mahay miresaka amin'ny frantsay a de mamerina ny vokatry ny fikarohana nataon'ny Eurostom tamin'izany fotoana zany évaluation aurifère de mametraka ny inventaire ny sous-sol malagasy zany a de fantatritsika eo fa misy manana an'izany tamin'ny vanim-potoana sasa moa zany ny tenako député de Madagasikara de mba nangataka hoe rehefa omena amin'ny frantsay indray ny banque malagasy a de andeotsika mba hangataka ny famerenana ny données économiques et stratégiques any amin'ny Eurostom de culturel koa moa anatin'izany rehetrarehetra zany satria anisan'izany le hoe famerenana ny lohan'ny mpanjaka toera sy ny etsetretsetra ny arenan'ny Madagasikara mbola tafajanona ny Frantsa ny prince ny tokony miresaka an'izany zany eo amin'le raharaha fa hatramin'izay nisin'ny commission mixte eo amin'ny Frantsay sy Madagasikara moa de ohatrany tsy zany loatra ny resaka atao rehefa mandinika ny raharaha fa manjary lasa mivilambilana le resaka de tsy azahoany ny vahoaka malagasy tombontsoa zany zany lafiny zany noho izany a rehefa ny mpanohitra zany ny tokony ho tonga ao a de zay zany ny fomba firesaky ny mpanohitra amin'ny fitantanana ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny zany a de mazava ny raharaha eo ihany koa moa zany ny création d'emploi zany ny famorona rahabe zany a rahabe zany Madagasikara zany création d'emploi zany a tsy azo anaovana kitanotano zany fa tsy maintsy misy ny diniky ny telotota farafaratsiny ary zany diniky ny telotota zany a eo ny syndicat eo ny mpampiasa eo ny fanjakana de ireo zany a nytoko telo mahamasan'andro ahafahana mametraka ny atao hoe formation adéquation emploi zany hoe tokony ampifandrindrana zany ny asa ny formation ny fanofanana eto Madagasikara ny rindra sy ny asa ary ny zay zany ny tokony ho izy eto Madagasikara de misy moa zany ny appui technique stratégique amin'ny secteur énergétique araky ny lalàna ny fitantanam-bola nyty gouvernement ty a zany koa de mbola mila dinika lehibe zany satria ny tafiditra am'izany moa raha vao énergétique ho atsika vahoaka malagasy zany de ny jirama tokony ho resana zany fa mbola isoutien au redressement ny jirama zany a ity lalàna ny fitantanam-bola ity ndikan'izany rehefa zany hoe mbola misy subvention misy subvention zany de zay no fanapaha-kevitra ty fanjakana ity le izy moa tsy atao hoe subvention ntsony ao anatin'le le aperçu global zany a any am'le exposé de motif fa atao hoe soutien au redressement de la jirama fa zay ihany fanoana no fanarenana fa subvention ihany dikany a de eo ihany koa moa zany ny atao hoe fanentanana amin'ny fametrahana n'lay 3P PPP zany partenariat public privé a zay ambaratsika eto indray satria fandresantsika teto zany hoe nanomboka tamin'ny 7 a de efa libéralisé zany nisy désengagement de l'État zany a ny secteurny électricité énergie amin'ny ankapobeny ny angovo zany hoe ny famokarana sy ny fitsinjarana dia misokatra amin'ny fanjakana mandeha makany amin'ny tsy miankina de zay no voalazany lalàna ty zany hoe ny transport sy ny production fa iverenako kely ndrenjato mahakasika an'le décentralisation budgétaire nresantsika teo fantatritsika moa hoe nandritry ny vanim-potoana nametrahantsika ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana dia teo amin'ny 300 teo no hita taratra tonga teny anivo ny fokotany voalazantsika teo ny commune ary ny faritra mitombo ny CLD atao anatiny ity tetibola mpanjakana ity ahoana ny mety ho fetraika an'izany satria fantatsika ihany indraindray ny mametra-panontaniana ny maro zany hoe maro anisany ny solombavambahoaka amin'ny antoko anankiray dia indraindray toa tsy misy adevitra firy ny momba n'izany CLD zany ny comité local de développement moa de fantatritsika hoe kely lalàna ny fiorenany ary ny solombavambahoaka no filoha mitarika an'ilay CLD ny anivon'ny district tsirairay avy ho an'ny manana solombavambahoaka roa dia x2 zany ilay tetibola fa ny manana ray de mijanona amin'ilay tetibola teo aloha manaona mety ho fetraika an'izany ary raha amin'ny ity taona 1 sy 2 arivo ty io moa zany de tafiditra ao anatin'ilay atao hoe mobilisation des ressources disponibles
ary eo zany tokony ady mafy zany ny solombavambahoaka amin'izay lafin'izay hoe inona ny tena loha hevitra tian'ny fanjakana atao amin'izay ressources disponible zay de araka ty lalàna amin'ny fitantanam-boly ty zany de mbola hitohy ametraka an'ilay fond souverain ny fanjakana le fond souverain moa de fantatsika fa ao amin'ny présidencen'ny république misy azy ary raha ampitahintsika ny resaka efa nataontsika teo le hoe fond national de solidarité de tokony anjaran'ny député zany miady an'izay ary maiky zany ty fanjakana ty fa tsy misy ny atao hoe filaminana pe zany sy ny justice sociale ny filaminana any anivon'ny ara-sosialy ny sosialim-bahoaka zany raha tsy misy zay no atao hoe garantie de développement eto Madagasikara garantie de développement eto Madagasikara avadiko kely zany fomba filaza azy de ny fisian'ny paix et justice sociale ary zay endry zavatra zay tsy tokony hijanonao fahatsapana fotsiny fa tokony vadika asa zany ka raha ny endry zavatra hita tao anatin'izay telo taona latsaka kely zany satria fa ananika amin'ny fatelo taonany ny fanjakan'Andriamatoa Rajoelina amin'izao tsika miteny zao dia mazava fa matoa tsy misy ny paix justice sociale dia ilay fomba mampanao ny mpitantana ny république zay zany ny régime mihitsy zany satria ny régime zany rehefa mandeha ny raharaha de mazava ny lara-pamehana rehetrrehetra voasorotry ny lalàna amin'ny fitantanam-bola rehetrrehetra teo milaminy zany tsy misy problème zany fa any anatin'ny adevitra no anaovantsika resaka hoe tokony hipetraka ny adevitra fametrahana lalàna fehizoro tsy azo niza ozongozonina fametrahana ny loi spéciale mba ho tombontsoan'ny rehetra izy ary mifamoronana asa de mbo tena hianga amin'izay lafina efa ndresantsika teto moa zany hoe nisy ny justice sociale nge de hoe raha tonganiny CLD reverika fa tsy CLD fotsiny fa raha ny subvention amin'ny ankapobeny zany fametrahana ny Fonds national de solidarité io zava-dehibe io satria raha le 1044 milliards tamin'ny herintaona ny ena kely moa izy ao anatin'ity raharaha ty zany fa mbola 1000 milliards eo ihany zany izy reha vao tena diniantsika dia mba hahafahana mametraka ilay orinasa na entrepreneur na olona orinasa majinika ho tena mandray andraikitra amin'ny fiainany any anivon'ny fokotany sy ny commune sy ny district miakatra any anivon'ny faritra sy ny firenena zay zany ny tena dikan'izany lafiny zany zay no atao hoe justice sociale fa raha vao tsy misy an'izany justice sociale zany fa mbola avaty amin'ny ambony ihany no ampidina an'ireo rehetrrehetra reo hoe anty anaovana lalana rena any domena an'ity nareo tsy zay zany le fomba fiasa ary tsy ho tonga mihitsy ny justice sociale ary rehefa tsy apetraka ny lalàna indrindra ny lalam-panorenana zany de tsy misy le lape zany hoe raha misy mbola mamoaka n'ireny lalàna reny zany ministère ny intérieur hoe tsy mahazo mitarika fivirina mandritry ny fampelezakevitra monsieur le ministre ny fivirina nge ny famorim-bahoaka zay ataon'ny député mpanohitra sy ny sénateur mpanohitra miaraka amin'ny mpanao politika nge ka tsisy hidiran'le atao hoe fifidianana ataonareo io fifidianana ataonareo io nge de tsotra grands électeurs ny resahanareo zany hoe tsy andeha amory vahoaka any akanjanareo kizany anakorotana an'izany zany nge tsy mila an'izany fa atsonan'le ministre ary izy indraindray na atsonany amin'ny hôtely any amin'ny restaurant de na hôtely de efa mazava zany le fandresen-dahatra zareo hoe fa ny olona de manana ny programme politikany ny programme politikany de miaro nyretsy olom-bofidiny mba tsy ho viravirainareo zany nge ady fiady marina fa tsy mitaraina amin'izany ny mpanohitra fa zany no atao hoe fanaovana politika madio ny fanaovana politika madio nge de hoe ianao tompona andraikitra ambonin'ny fanjakana tsy ndeha anravirano metraka mena amin'ny raviravy amin'ny eniny afy alefaso ny propagandinao alefaso ny adevitra ary raha ohatra raka mbola resinao lahatra izy de misy lalàna mipetraka hoe manday impératif ny mandahan'ireo olonareo de azo ny anjaran'le tompon'le olom-bofidiny ny mandray andraikitra amin'ny fampiarana ny lalàna de mba tokony anaraka an'izay ihany koa ny fitsarana
fa tsy misy ny justice sociale raha vao tsy mipetraka zany ary tafiditra ao anatin'ny justice sociale moa fanatsarana ny lafo mpitsarana amin'ny akapobeny raha ity lalàna ny fitantanam-bola justice sociale ny fahalalana amin'ny teny fahalalana maneho hevitra justice sociale avokoa zany resantsika zany fitsarana zany ny fitsarana no afaka mametraka an'izany lafiny rehetrarehetra zany de eo zany tsika no mametraka hoe tena ny soratra ikatsika daholo ny soratra fa sy tsika adevitra ary zay adevitra zay zany a tsy adevitra hoe andeha amingavinga anareo na andeha amontsy fotsy anareo fa tena hevitra hoentina adevitra mametraka mihitsy hoe zao ange ny hevitry ny mpanohatra manoloana hoentina ifandresen-dahatra avaty amin'ny mpanohatra ny fahitany sy ny famakiny raharam-pirenena ary amin'ny mampanohatra azy zay a dia manana anjara biriky lehibe ho balizy raha izay no lazana azy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izay ataony fitondrana fa miresaka n'ilay fond de solidarité tsika eo ndrenjato dia miresaka ihany koa tsika efa nresantsika teto makasika amin'ny politique nationale de la déconcentration et de la décentralisation hita taratra zany ao anatin'ny ty teti-bolo ty fa misy endrim-piovana mandeha makany amin'ilay fametrahana ifotony ny seapam-pandrosoana zany eto amin'ny tany sy ny firenena miresaka fond de solidarité miopana kokoa any amin'ny sempamokarana mikaikaika ny mpamboly sy ny préparateur moa zany ary ny exportateur ny vania am'izao tsika amin'ny teny zao raha jerena efa ndrasantsika teto ndrenjato raha jerena ny politika akapobeny momba ny vanitra Madagasikara zay mariako fa Madagasikara dia manondrana 80 isanjato amin'ny filana maneran-tany amin'io lafin'ny vania io inona ny azo resahana ao anatin'ny teti-bola mpanjakana momba ny filière vania zany amin'ity 120 sy 4 ty fa zao tsika miteny zao aloha de 100 000 ariary zany hoe eo amin'ny 20 à 25 dollars eo nefany ny cours au niveau mondial zany dia tafakatra hatramin'ny 450 à 490 dollars fa inona ny fototry ny olana manahoana ny endriny ao anatin'ny teti-bola mpanjakana amin'ity 120 sy 4 ty tapa-kevitra zany ny fanjakana amintsika amin'ny teny zao efa ndrasantsika teto moa zany ny anangana tranobe an'ny lavanila any Antala matsaro ny comptoir de vanille comptoir de zay ngamba fomba filaza azy fa tamin'izany fotoana zany moa nisy colloque national nandinihana ny lavanila tany Antala sy Sambava ary Antala sy Sambava moa rehefa miresaka amin'io de io mbola fifandaminan-javatra lehibe zany io satria samy miady ho renivohitry ny lavanila eto ambony tany na Sambava na Antala ary rehefa mahazo kianjany seranam-piaramanidina mazaka boinina ohatra Sambava de tesitra Antala am'izay lafiny zay de satria zany efa misy an'izay équilibre zay rehefa amboarina ny lalana makany Antala de midongy koa zany makany normal moa tokony hoe amboarina daholo ny lalana eto Madagasikara fa ny ozaben'ny fanjakana zany tsy maharaka an'izay lafiny zay dia angambo zay zany nametrahana an'le maison de la Vania ny Antala araka ty lalàna amin'ny fitantanam-boly ty tamin'izany fotoana zany moa fantatritsika fa nisy natao hoe kesy vania nisy ny kesy café sy ny girofle ny kesy girofle ny kesy poivre vert fa ny kesy vania zany dia azo lazaina fa nahitany ny tantsaha tombony tamin'izany fotoana zany marina moa fa nisy mifanararotana taty aoriana satria le stock par rapport amin'ny stock zany no ahafahana manao an'le indemnisation de nanjara lasa misy fanararotana nefa moa zany dia tsy maintsy tokony hirosony zany lafiny zany satria rehefa tsy miroso amin'izany tsika dia karazany ohatran'ny hoe manao manao fotsiny eo amin'ny raharam-pambolena ary zay no antony hoe ny bailleur de fonds mihitsy ny partenaire technique et financier iraisam-pirenena no manotrina ny mpamboly amin'ny ankapobeny eto Madagasikara amin'le hoe grenier communautaire villageois zay afahana ohatran'ny hoe mba mitahiry kely an'le vokatra fa tsy avy hatrany de amidy amin'le amporetana fotsiny eo zany de mba misy ny stock tampon zany amin'izay lafiny rehetrarehetra zay fa ho hitantsika eo ny fomba anaovan'ny fanjakana amin'izay hiezaka rehetra zay fa rehefa dinihana zany ny lalàna amin'ny fitantanam-bola dia mandeha makany amin'ny hoe
fafahana ihany ko mametraka ny ahafahan'ny mpandraraha madinika any anivon'ny sehatra rehetra mba mitrevona de misy ny fanoanana am'izany nefa mo raha ny fandiniako an'ity lalàna fitantanam-boly ity zany a de tsy de misy financement extérieur loatra izy ity zany hoe tsy mahazo famatsim-bola avany velany loatra zany tsika amin'ny ankapobeny a satria raha ny boky ny vakiko a de milaza fa mbola eo ampandiniana ny eo ampanaovana négociation eo fandrarahana zany a amin'ny fomba ahafahana mampiditra an'ireo volo reo zany a ary amin'ny ankapobeny reo mbola tsy voasoratra ato anatin'ny boky zany a raha tena le famatsiana zany hoe le promesse d'aide zay hoetiny mpamatyvola zany a de mbola tsy tena hita taratra ao anatin'ity lalàna amin'ny fitantanam-boly ity a 368 millions de dollars eo zany a no azo lazaina fa efa hita nefa mbola eo ampanaovana ny négociation am'izao fotoana zao sisan'izay moa de mbola en cours de négociation ary ny FMI a de mbola ifampidiniana lalina zany a amin'ny fametrahany le accord cadre eo amin'ny Madagasikara sy ny FMI zany rehetrarehetra zany de mila dinika zany satria mahatonga an'io mihisatra nge am'izao fotoana zao e de satria tsy mahafehy fanjakana lay régime am'izao tsika miteny zao satria ny fahitan'ny olona azy a tsy ao le justice sociale tsy ao le paix de miahoatra ny olona amin'ny fanotronana anao eo amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny a eto Madagasikara ny raha eto ambonin'ny tany keo manahirana be amintsika miteny zao ny coronavirus mbola mamely ary zay justice et paix zay resahanao zay moa dia fantatritsika hoe anisany ainga ahafahana tena mampiazakazaka sy mampandroso ny firenena ary zay no mahatonga antsika foana ny hoe ny mpitondra de tsy maintsy misy fanoerana ao anatin'ny firenena anankiray ny famenoana zay ny fahaizana mandamina sy mandrafitra an'izay ary ny fahaizana miresaka sy ny mifanatona sy mitondra vahaolana mahomby no zava-dehibe miresaka filière vanille moa tsika eto de fanamarihana no atao amin'ny teknisianina ny tena de hoe iny coteste ray manontolo iny eny ny miala avany avaratra ka ny avany atsimo tompoky lasy tompoky vavy dia tena toerana azo amikarana misy nefa andrana maro amin'iny atsimo atsinanana iny am'izao tsika miteny zao iny anosy iny ary atsinanana ray manontolo iny moa zany sava moa fantatritsika zany fa dia tena ao anatin'izay se hatrany Ambatondrazaka raha tsika miteny zao Andilamena dia efa miditra ao anatin'io filière vanille io ny tantsaha eritreretina izy io anatin'ny telo efa taona ao aorianan'izao de mety anisany filière anankiray anana ny toerana tena maizy azy amin'ny sempamokarana eto amin'ny tany sy ny firenena fa teti-bola mpanjakana ihany tsika aloha ndrenjato atreto sehetry ny lalana manahoana inona ny azo resahana amin'ny ity taona 2024 ty ny lalana moa zany de fantatritsika fa tsy maintsy misy famatsim-bola iraisam-pirenena io ary zay famatsim-bola iraisam-pirenena zay zany araka ny fanambarana ny resahantsika teo de mbola oatra marisarisa amintsika miteny zao ny dikan'izay zany tsy de tena mbola ho hita loatra io satria raha ny resaka atao ato zany dia misy ny réhabilitation zany hoe ny fanarenana an'ireo lalana sy ny famoambokatra sy ny zany hoe mbola ny fanjakana zany nanao an'izay lafiny rehetrarehetra zay nefa ny volan'ny fanjakana dia voafetra ihany raha ohatra ka ny hoeti-manana am'izay tsy maintsy ny TPP zany hoe ny taxe sur les produits pétroliers zany no resahana am'izay lafiny zay ny taxe sur les produits pétroliers zany moa rehefa resahantsika dia tsy misy afa-tsy 302 milliards d'ariary monja zay zany ny taxe sur les produits pétroliers de hitatsika fa 100 fotsiny zany amin'ny vola hoetina manao amin'ny raha vola miditra amin'ny douane zany resahana de 100 monja zany zay taxe sur les produits pétroliers zay fa tsy maintsy ny consommation nationale no miteraka azy zany hoe ny vidiny à la pompe zay no mba taxe sur les produits pétroliers ato fa ny fer ny tena azahoana io fanamboaran-dalana zay sahan'ny fanjakana io satria raha ny douane ny resahana dia ny 75% ny vola miditra amin'ny la douane dia non pétrolier tsika mantsy mieritreritra fa hoe de ireo pétrolier ireo zany ny tena
andriamanitra ivavahany eto amin'ity fireneny ity 25% ny an'ny pétrolier ary izay nambarako teo zany ny TPP am'izay ataony pétrolier zay compagnie pétrolière zay fa ny vahoaka ny tena mbola mitondra ny BDP satria ny TVA am'zany nge ka mahatratra hatrany amin'ny 1494 milliards zany hoe 2.5 nylay le fampidirana amin'ny pétrole leto amitsika zany de mbola nivoaka malagasy ny mbola mandohany zany lafiny rehetrarehetra zany de hitatsika fa manahirana zany ny managamogamo an'ireto voaka malagasy reto tompom-bolontsika rehefa vao tena resahana zany zay lafiny rehetrarehetra zay satria tena mandray anjara lehibe amin'ny fanaintanana amin'ny toekarena amin'ny ankapobeny ary zay hoe fandraisantsika anjara zany de mivola ihany no antony tsy reo olona milaza azy ho be vola be sy ny anina rehetrarehetra reo zay mahazo vola amin'ny marché public tsy ireny akory tsy ny olona mandeha katikatatra tsy ny olona fa isika vahoaka malagasy tompoko no miantoka mitrotro an'ilay fanjakana amin'ny ankapobeny ary mitrotro an'ilay fanjakana à hauteur de 45 millions 45% à 50%. de samy mandiniteny tsika zany eo amin'ny fomba hiatrehana ny fampandrosoana ny raha-pirenena am'izay endri-javatra tarafina amin'ity lalàna amin'ny fitantanam-bola ity. Ty teti-bola mpanjakana ity moa dia ny 17 sy ny 19 ny volana novambra zao no hiditra ao amin'ny fandaniana eo anivon'ny séance plénière zany tsara ny alalantsika rehetra isay tokantranony zany fa miteraka resaka goavana ihany koa satria ny solombavam-bahoaka dinosaure no manolotra lay volavola lay tolo-dalàna momba ny retraite de jato misy ihany koa fitakina maromaro anatiny ny antemera-pirenena ahoana ny amakitsika azy andao resahana aloha satria mitady retraite satsika miteny zao ny solombavam-bahoaka rehefa mahazo retraite moa zalahy zany de mba anisany mahazo koa satria ancien député no nefa motsy zany ny tena adevitra zany ny tokony fandehan'ny adevitra eto Madagasikara ny fandehan'ny adevitra eto Madagasikara zany de tokony hoe hianatra mihitsy tsika hitako tombontsoa satria rehefa mandeha ny raharaha de ny mpitondra fanjakana ohatra de arovan'ny bailleur de fonds mpitondra fanjakana resahako zany le aux emplois de l'État ohatra ny any amin'ny fitsarana ny any amin'ny bianco ny any amin'ny samifina sy ireo le ratsamangaika zay heveriny fa anaraha maso ny toekarena eto Madagasikara fiodikodona amin'ny vola sy ny toekarena eto Madagasikara de reny zany ny bianco ny bailleur de fonds ny partenaire zany no miteny hoe ataovy ohatran'izao ny karamandry zareo ireo de misy hatrany amin'ny 54 millions de francs isam-bolana ny karamandreny olona ireny mahafinaritra izy mahazo an'izany lafiny zany fa anjarantsika no mijery ny amin'ny hoe ahoana ny fomba mba azahoantsika vahoaka koa satria tsika vahoaka tsy hoe mpitandamba fa itsika ny tena manotrona tompondraha raha tsika raha arabola raha aratsandrina etsetra masy mandidy jemakapamantaloha hoe tompony tany masy mandidy amin'ity tany ity ka anjarantsika zany mba mijery an'izay lafiny zay rehefa jerenao ny firindran'ny fifandanjana arabola eto Madagasikara de ny fanjakana ny tsy mahavita ny asany satria tsy mahavory ny vola rehetra eto Madagasikara rehefa jerena nge io raha io gira laisieny de tsy mahafeno akory ny 100 ny arikarena faobe anatiny eto Madagasikara ny vola voavoriny le fanjakany ka iza raha ny amory an'le vola tsy maintsy mifanjakana mamory an'le vola satria izay mivoalaza ny lalàna tsy maintsy misy lalàna vao afaka mamory vola eto Madagasikara fa raha ohatra ka misy olona mamory vola eto Madagasikara de zany no atao hoe crime zany no antony nanaovana n'ireny chèque reny zany no antony nanaovana n'ity bon de trésor zany hoe mifanjakana ihany no afaka manao an'izany hatrany amin'ny ireo le manao paris sy ny etsetretsetra ireo raha de angalan'ny fanjakana vola reo ary misy lalàna manokana apetraka mba hahafahana mametraka n'ireny zavatra reny de anjara amin'ny fanjakana zany mijery an'izany hoe ahoana no fomba mba hampakarana an'io tahany
vola voavory eto Madagasikara manoloana ny arikarenina fobe anatiny eto Madagasikara. Zany anjara amin'ny fanjakana zany de tsy de hita ato moa zany fa ny taux de pression fiscale no apetrany ato hoe zany hoe matoa zany mitombo io vola ho ampiasain'ny fanjakana io de misy ny pression fiscale. Zay mihitsy ny tena dika ny pression fiscale zay tsy maintsy mitombo zany ny etra na tiana na tsy tiana. Ary ny firenena tsy manana magia atao hoe rehefa tsy tafiditra ny vola de misy ny raha tokony atao de tsy misy afa-tsy ny fanerenany olona andoha etra. Zany règle zany tsy misy hoe nda handeha naiza foana no izy tsy maintsy misy règle fa matoa ianao zany manao fanalefahana ao anatin'le izy de mba misy zay le lazain'ity lalàna ty hoe misy incitation, mesure fiscale incitative. De inona io mesure fiscale incitative io raha ohatra zany ka hoe mba tsy hidirana fotsiny any anatin'lay fanambanan'ny tontolo iainana zany itsonjovana mipoketrany any anatin'ny ménage na ny tokantrano zany dia nahena ohatra 5% ny TVA amin'ny gaz butane eto Madagasikara. De ohatrany varina ihany tsika no miresaka an'izay satria varina ihany tsika miresaka an'izay satria ny tokantrano malagasy ange ka mitaina charbon ary ny tena mbola problema raha am'izao fotoana zao mariny tsy ny tokantrano malagasy dimy tapitrisa 5 millions ny foyer eto Madagasikara ny tokantrano. Tsy ireo akory no tena manimba ny tontolo iainana eto Madagasikara fa am'izao tsika miteny zao ny orinasa lehibe rehetra de miverina mampiasa kitay. Tsy manao chaudière mandeha amin'ny fiola tsony zany ny olona fa lafo loatra ny fiheverany azy ny koan'le manafatra an'le fiola satria tsy maîtrisable ny fanafarana amin'ny fiola. Efa ndraisantsika teto moa ny amin'ny hoe manaona lehibe milanga de iny misy appellation numérique ny fampiresahana de ny appellation numérique moa elana bala fotsiny l'izy hoe nendretsy ange 180 fa zay efa zatra manao nendretsy 380 fa zay efa zatra manao 180 de io angery zalahy ohatran'le hoe tracteur Monsieur Ferguson 165 sy 265 ny 165 ancien modèle fa 65 chevaux foana izy fa le 265 nouveau modèle fa nouveau modèle misy option kely miova fa 65 chevaux foana izy. Fa eto amintsika moa tsy misy manazava an'izany de elan'ny olona fotsiny tsika hoe so animba amin'ny machine io ary nareo reto de io zany tsika efa miraviravy tanana tsy afaka miresaka tsy afaka manao inona de manaraka fotsiny ny OMH satria ny OMH ny ossature ny conseil d'administration ny OMH dia privé mibetsaka ao anatiny ao compagnie pétrolière de izy zany no mandidy de homana ao anatin'le raha nefa volam-bahoaka ny lalovinao anatiny io averika indray mandeha fa raha misy zany tsy le gaz zany ny TVA ny gaz ny tokony nasorona fa le TVA sy le droit de douane na pays le accord de partenariat économique intérimaire sy ny TVA amin'ny lasantsy no asorona de ajanona ho TUPP le izy raha ny lasantsy moa zany iny de fantatsika 503 ariary par litre zay zany raha mba mialy zay de mba mety maivana le 503 ariary sy ny mametraka mba maivana ny fiainam-bahoaka amin'ny raiky am'roapolo ny vidim-piainana de mandeha ho azy ty programme amin'ny fanjakana rehetrrehetra ty fa io moa safidy politika izy zao no mitondra amin'ny fanjakana araka ny fomba filazandrareo hoe anay zao mitondra amin'ny fanjakana izay zany ny safidy apetrany eo amin'ny fikirakiranany zay raha tsolika eto Madagasikara zay satria tafiditra ao anatin'ny ny gaz butane moa zany de anisan'ny atao hoe tokony hoe efa ho stratégique fa isika eto Madagasikara mihitsy tsy mametraka an'le lalana fototra ahafahana miditra anatin'izany ohatra zao rehefa manome volan'ny Mauritiana ny VVF na ny fikambanana miaro ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny dia avy hatrany de zarainy ho an'ny vahoaka Mauritiana mihitsy le vola de mametraka fotsiny izy hoe mba tsy hisiny délestage rehefa ampiasa chauffe-eau nareo dia raha chauffe-eau 100 litres de omen'ny fanjakana fotsiny
fa raha vao mihoatra ny 100 litre tena besoin nareo manokana zany de mandoa ambony ampangany nareo satria le vola omen'ny fianakaviambe raisam-pirenena anotronana ny atao hoe climat sy ny environnement sy ny écologie de omeny fotsiny zarainy fotsiny ho an'le vahoakany neto amintsika moa zany mbola tena mifanjakana ao anatin'lay solika zay produit stratégique satria tsika tsy mbola mamokatra solika eto Madagasikara de ny fanjakana indray mbola minono amin'ny alalan'lay tarification am'le hetra alainy zany de manahirana be zany ny miresaka an'zany lafiny zany fomba fijerina mpanohatra zany tsy misy hoe nda handeha ampianatra nareo zany fa zavatra ao anatin'ny zavatra ataonareo no ifampiresahantsika am'izay lafiny rehetrarehetra zay zavatra vakina sy soratana no resahantsika ary fiainam-pirenena no resahana mba hijerena ny tombontsoa iombonana mbola hovavahantsika moa indrenjato ny teti-bolam-panjakana satria mbola manam-potoana an'izany tsika amin'ny zoma ho avy zao indray fa resahantsika teto ny fifidianana tany États-Unis fantatsika hoe ny agence des services généraux de l'administration na ny GSA dia efa manomboka n'ilay processus mandeha makany amin'ny famindram-pahefana eo anivony filoha teo Trump sy Joe Biden dia fantatsika zany fa araka le voalazantsika teto hoe ny io États-Unis io dia hafa mihitsy ny lalam-panorenana mifehy azy fa ny azy dia manaraka ny ambaratonga lazay ny lalàna no dingana amin'ny famindram-pahefana manaiky zany Trump ndrenjato fa resy amin'ny fifidianana satria rehefa io GSA io ny mihetsika de efa iroso zany tsika ny famindram-pahefana ary ny fandraisana an'izany fahefana zany amin'ny 20 janvier 2021 ndrenjato satria raha vao nisy confirmation moa zany Michigan dia efa fantatra zany fa andriamatoa Biden zany no lany ary voatery tsy maintsy manaiky am'izay zany ny président Trump efa ndraisantsika teo hoe ny atao hoe démocratie ingy tsy hoe tsy maintsy fampirotaka tsy maintsy etsetretsetra tsy zany fa efa ndraisantsika zany hoe matoa zany ny président Trump manao nio midongizina kely io de manao négociation ambadiky izy manao négociation personnelle ary fomba fanao zany afaka mifampiresaka ny olona manohitra sy ny mpitondra ary zareo moa ny angaran-janahary satria ny azy bipolaire fotsiny ny fanaovana politika marina fa misy andro indépendant zay miezaka mba milatsadasaka eny ihany any anatin'ny fifidianana sasatsasany fa tsy de mahovoka reo le multimilliardaire zany mandany andro kely izy na milalao manao an'izany fandraisana anjara amin'ny fifidianana ny États-Unis zany fa le pôle anankiroa lehibe zany ny républicaine sy ny démocrate zany ny tena milalao an'le pôle zany am'izay lafin'izay de rehefa latsaka zany Michigan Bangor Maine de fantatritsika fa raikitra zany ny pôle efa confirmé koa zany efa certifié ny tany Pennsylvania sy tany Georgia de efa tonga de efa vita zany ny lalao am'izay lafin'izay de tsy maintsy manara-penitra zany ny président Trump satria ilozan'ny olona rehefa tonga ny certification amin'ny fa 7 ny volana décembre ho avy zao zany hoe reo le grands électeurs rehetra zany ny andeha ametraka n'andriamatoa officiellement n'andriamatoa Joe Biden au président république de tsy maintsy mandeha ny administration satria ramatoa Emily Murphy moa zany no mpitantana an'ilay agence générale de l'administration de io zany io ramatoa io nefa mandeha manome hafatra ho an'ny Joe Biden fa efa azonao atao no miresaka ho futur président lany ny azo moa mbola hoe président elect fa tsy mbola hoe président élu moa ny dikan'izany fa tsy mbola président tena izy raha tsy tonga ny investiture tahaka ny any amin'ny fireneny rehetra zany amin'ny 20 ny volana janvier ho avy zao de hitatsika fa nampozin'andriamatoa Trump efa me tamin'ny voalondohany teo izy efa hita tena memahy tena vodinitra mihitsy izy mivolombavany ohatrany tsy voalantsony efa tena hoe tena mafy be le toerana fa rehefa njerena izy taorin'le filazany fa
dia mandresy Andriamatoa Joe Biden mbola tsy miaraba izy loatra am'izao Mbola tsy miaraba izy. mbola afaka miandry ny fahavalon'ny volana desambra zao izy iny moa zany ny daty limity ahafahany manao an'le recours rehetraretra de fantatsika fa na ny avocat na ny any amin'ny responsable républicain zany a any amin'ireo état maro samihafa de efa tsy miditra tsony am'le rarahana fitoriana fa ohatrany tsy mandeha lalana lay non fondé moa zany non fondé no ambarany izy de ny olona moa tsy mba manao an'izany hoe andao ahodikodiny ity na etsetretsetra fa andao asina doublon fa tsy ohatr' zany ny fomba fanaon'ny olona zany any amin'ny tany mandroso be ohatran'ny États-Unis fa de mirindra izy de miaraba n'Andriamatoa Joe Biden izy de miditra makany amin'ny famindram-pahefana am'izay zany zareo de efa manendry zany Andriamatoa Joe Biden am'izao fotoana zao efa mameno direktiva rehetra ho an'izao tontolo zao ary samby faly zao tontolo zao satria miverina any amina multilatéralité zany hoe ny fampiasana ny firenena mikambana ho ivon'ny fifampidiniana eto am'izao tontolo zao ndrenjato misy aza milaza hoe troisième mandat ny Barack Obama ity Joe Biden ity ahoana ny hevitry tsika zay mihitsy satria zany io no vice président nandritra ny 7 taona ary niendrik'ilay ekipa ajorin'Andriamatoa Joe Biden zany dia raha mijery zany tsika ny responsable ny diplomatie zany Anthony Blinken dia fantatsika fa adjoint John Kerry sy Hillary Clinton izy tamin'izany fotoana zany nandritra ny 7 taona ary olona miteny frantsay katrakatraka tena satria izy lehibe tany Paris dia nanambady avocat frantsay koa moa mamany de nisy fotoana izy zany nipetraka tamy Paris ary olona mahafantatra an'izao tontolo zao izy satria nandray anjara foana tamin'ny fifampidiniana iraisam-pirenena ary olona akaiky be an'Andriamatoa Barack Obama ary tena atokisan'Andriamatoa Joe Biden zany de mazava ny leitmotiv an'Andriamatoa Joe Biden fa andeha hitarika an'izao tontolo zao any amin'ny ezaka fampandrosoana de samy velom-bolony rehetra manoloana an'izany lafin-javatra rehetrarehetra zany satria na ny ekipa efa ajorony ara moa zany reo zany le tena le ministère de souveraineté de fantaritsika fa raha miresaka climatsika zany hoe ny momba ny toetrandro zany dinika tamin'ny Paris zany no nresahana de Andriamatoa John Kerry no représentant spécial efa naseho vahoaka zany fa io no lehibe ny diplomatie tamin'ny andro Andriamatoa Barack Obama nandimby ana ramatoa Clinton, Hillary Clinton de fantatsika ihany koa fa olona mahafantatra ny tokony atao zany nandamina ny zavatra rehetrarehetra nanahirana teto amin'ity fiainan'ny firenena ity ary nitarika hatrany amin'ny hoe ny antom-pisiny ny firenena mikambana de fa velombolo koa ny OMS velombolo koa ny rehetra amin'ny fiverenan'ny États-Unis amin'ny fanefana indray ny latsakemboka any anivony reny sehatra asa ny firenena mikambana reny ny zava-baovao tena nentin'ny Joe Biden zany de ny fanomezana hispanika zany hoe ireo le manana fiaviana avy any Espagne dia amin'ny sécurité intérieure mbola tsy nitranga zany tany États-Unis fa de nomena ny Alejandro Mayorkas zany zany andraikitra zany ohatra secrétaire miadidiny sécurité intérieure moa ny filaza azy ny azany secrétaire no atao hoe ministre fa ny ministre ndrarambahiny de secrétaire d'état zay zany no filazan'ny ministre ndrarambahiny any amin'zareo de Anthony Blinken zany zay rehetrarehetra zay de ny tena mbola zavatra mahavariana ny olona ihany koa le ramatoa nitondra ny vahaolana tamin'ny crise tamin'ny 2008 crise financière teto ambony tany tamin'ny 2008 zay lehibe ny Reserve Federal Bank ny Fed any États-Unis zany Janet Yellen zany no lasa secrétaire au trésor zany hoe ministre ny fitantanam-bola zany amin'ny ankapobeny any États-Unis iny moa le fantatsika foana hoe États-Unis tsy tongatonga ho azy ny olona tendrena sy miandraikitra ara-politika ary indrindra ao anatiny zany sehatra goavany zany ara-pitantanany eo amin'ny lafiny firenena ary iny no mahatonga antsika mpanohitra mivoy foana hoe mitondra fomba fanaovana politika vaovao fa diso mihitsy indraindray ny fomba fijerin'ny olona hoe dinosaure ara-politika fa ny dinosaure ara-politika de fantatsika hoe tena nisy
dingana mazava na lea teo anivony zany lafiny politika zany ary antenaina fa mitondra hevitra tsara sy mahomby. Zany mihitsy no izy satria ny fiheveran'ny olona mantsy hoe rehefa dinosaure anao dia tsy tokony andray raha tsony ary zany tsy mbo hitenenantsika ny Norbert Lalaratsyramonana rehefa misabakabaka eo izy mandeha ary izy de mivadika ary izy de mivadika ary tsy manana problème amin'izany mihitsy fa le firenena fotsiny problème antsika amin'ny Norbert Lalaratsyramonana hoe tsy tsena mandeha makany le tombontsoa iombonana zany le firenena misandratra resahana le firenena miroso makany amin'ny fampandrosoana mieriteritra ny tanora sy ny hoaviny sy ny sisa zany no tena izy fa tsy hoe tanora kely latsaka ny 30 taona no tendrenao amina andraikitra faran'ny ambony eto Madagasikara de samaritaka tsy fatany akory ara zay averintsika ihany fa ny 100 ihany no ianarana any ampianarana fa ny 100 expérience anatiny ary traikefa iny traikefa iny zany ny background ozy tsika mpanao gazety background rehefa tsy manana background ianao de maimbo vavy eo anao zany tsisy zavatra ho resahanao zany amin'ny tantara amin'ny fiainan'ny firenena inona no soratanao ahoana amin'ny fomba fandeha zay mahatonga ny any amin'ny asa fanaovana gazety hoe grand papier grand patron fa tsy hoe le tarikely tsy mana ratsy ny tarikely fa za koa tarikely ny ainga fa tsy ho tarikely mihitsy no andeha omena grand dossier fa tsy maintsy grand patron zany eo miditra zany directeur ambony sy ny etsetra ny chef d'édition sy ny etsetraetsetra zany manao azy ary rehefa mahita an'ireny le adihevitra any amin'ny fahitalavitra avy any velany ireny nareo de fantatrareo fa tsy maintsy rédacteur en chef miakatra manao an'le débat satria zay le lanja tedavina ho anivon'le firenena satria ny asa fanaovana gazety dia anisan'ny asa fanaovana gazety asa mampandroso ny firenena raha tarafina amin'ity États-Unis ity ny azy tsy maintsy niapy ny manao ny déclaration voalohany hoe ianona ny lany zay ny tendance de manaiky daholo ny olona rehetrretra de lasa le galanterie politique moa hoe tonga de mandray téléphone le olona resy miarabanina andresy de raikitra ny négociation de mandeha le fomba anaovana an'le transition sy ny etsetraetsetra mpanao gazety ny source ary zay ny tokony joron'ny asa fanaovana gazety zany eto Madagasikara zay le 4e pouvoir zay le raha ny asa fanaovana gazety zany ary everiko fa tsy mahamenatra ny États-Unis ny fananany an'ireo gazetindreo nampandroso ny adihevitra politika tany aminy ary nitondra tombontsoa lehibe teo amin'ny vahoaka malagasy zany ny endry zavatra tahaka zany misy violence zany injustice zay mitranga amin'ny havana malagasy amady zay lehibe ny kafa de tena mampalahelo zany ohatran'ireny zany nanaovana an'ilay teratany malagasy de tsy mba afaka miaro moa ny mpitondra fanjakana satria le fanjakana teo aloha no azo lazaina hoe ny cautionné ny candidature-ny amady tamin'izany fotoana zany de nahazo ny soutien ny marocaine ny égyptienne sy ny etsetra ary hatramin'izao raha de mbola misy fédération 970 manoa anazy fa saingy nanaovana an'ity lalàna zay lalàna tsy lalàna moa zany fa fitsipika zay nalatsaka avany kodetika ozy avany Genève zany hoe fitsipika importé zany nalatsaka de any mba niaro any amady zany de le candidat mpifaninana aminy zay ivoirien de ny ivoirien raha miaro azy nahoana moa tsika ny tsy aro azy ary de tena natao mihitsy zany zay tsy afahany amady milatsaka amin'ity lafiny ity satria tsy manana fotoana izy erovana zany hoe azony ataony manao recours mapakatra zany fa saingy zao tsy suspensif le fipetrapetraka ny FIFA de fantatritsika fa tsy vita ny valiny recours raha tsy efa vita le fifidianana dikan'izay tsy afaka milatsaka ihany zany ny avatsika amady amin'izay lafin'izay marihana fa ny président ny FIFA Infantino dia misy document matsiravina namelezany any Blatter tamin'izany fotoana Blatter zay lehibe ny FIFA tamin'izany fotoana zany nefa Andriamatoa Infantino
dia olona natokisanaandriamatao blatera fatatra ary nanao ny fanadiadiana rehetrrehetra andetehana an'andriamatao amady zany a samora fatima zay niasa teto amintsika teto tsy nafoy amin'ny Madagasikara nefa moa no ny tombontsoa manokana dia mandefy nivo ny praitanindrazana amintsika amady tahaka an'izany a dia zay no mba fandraisana anjara fiarovana isorana be deabe anao nampatsiahy an'izay satria saika ho resantsika mangala tokoa tao anatyty fandaranyity fa fampatsivana antsika moa hoe amadamada président ny confédération africaine ny football dia anisany nitondra fanavaozana eo amin'ny fandraisana anjara iraisam-pirenena aloha ary ny fandraisana anjara teto Afrika ary Madagasikara anisany nahazo tombony tamin'ilay fandraisana anjara 420 ekipa dia nandray anjara tamin'ny kanina isika ny farany teo tsy aivina koa fa amadamady raha filohan'ny fédération dia fantatritsika hoe nisy ny akademia naorina teto Madagasikara nazahoantsika ny kianja ny Carion nazahoantsika ny Majunga olona manana toerana maizy azy fa noho ny foot koa dia misy politika ary tena politika be dia amadamady zay tena namany filohan'ny FIFA amin'izao fotoana izao nefa moa dia fantatritsika hoe zay ny zavatra nitranga tsara ny ahafantarantsika malagasy fa amadamady rehefa any anatin'ireny conférence iraisam-pirenena ireny dia miaro ny tombotsoa ny Afrika ary anisany nitiavan'ireo fédération hafa azy tao anatin'izay toerana nisy azy zay satria tsy niteny mihitsy fa nahitsy ny lehilahy tsy nanaiky ho ambanin'iza satria malagasy afrikanina dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko tsy ny afrikanina no nanala azy fa ny FIFA no nanala azy ary izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no amarana antsika ny fotoana faraky ny voalazako teo moa journée internationale ho amin'ny élimination ny violence à l'égard des femmes androany dia isaorantsika ny randrana syndikaly nanao etsika goavana momba an'izany ary anatanana antsika isa-tokantrano makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy mametraky ny mandram-piona Vonson Ndrenjato veloma tompoko